faly miarabantsika tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tonga anatin'izao fotoam-bavaka en ligne izao ary nahatratra nyty alady farany faran'ny ity isaorantsika n'Andriamanitra fampasoavana manokana ny afahantsika mbola fandray aminy amin'ny alalan'izao vavaka izao fotoam-bavaka ndao arytsika mivavaka isotra ny tompo raha eo mankasitraka anao indrindra efa fahasoavana manokana ao anay anatin'izao alahady farany amin'ity volana ity izao ary tena hoe mitotona amin'ny andro farany amin'ity volana ity mariky ny fitiavanao fideliteanao taminay ary fiarovanao anay zany Andriamanitra ary fitiavanao manokana anay koa nitondranao anay hotafaraka hifandray aminao amin'ny alalan'izao vavaka fotoam-bavaka izao dia isaoranay anao zany Andriamanitra ary sokafanay malalaka ho anao fanay masonao izao fotoana izao mba ianao miasa misatsikondra amin'ity fotoana ity ary ianao nampisy impacte manokana fiantraika manokana ho amin'ny fiainam-panahy ho amin'ny lafim-piainany tsirairay avy izay manatrika an'izao fotoana izao amin'ny alalan'ny connexion izay rehetra connecté amin'ity fotoam-bavaka ity ane dia tsy ho connecté amina fotoam-bavaka fa tena ho connecté aminao Andriamanitra resy zanaka ary fanahy masina voninahitra ao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen. Mirina ny arabo antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'ity androany ity ao anatin'izao fandarana manokana izao anatin'izao fotoana manokana izao izay tena inoko famankiana Andriamanitra ny fiainanao. Ina moa ny atao hoe fotoam-bavaka hoe marina fa mety mifanalavitra isika fa natao hoe fotoam-bavaka dia ny fotoana anankiray Andriamanitra mitady olona ho eo amin'ny fanatrehana ary amin'ny fotoana anankiray misy olona mangetaheta ny fanatrehan'Andriamanitra ka na aiza misy anao raha fieninao izay condition zay hoe fieno hetaheta ny fanatrehan'Andriamanitra ny anatinao dia ny fanatrehan'Andriamanitra koa hamanky sy hikasika ny fiainanao. Dia rabanao manokana izay ary tena faly izay androany tafiaraka ao anatin'izao fotoana izao hanao zavatra amin'ny fiainanao Andriamanitra. Tsy voazao izy nanao zavatra tamin'ny fiainanao fa nanao zavatra tamin'ny fiainanao izy tamin'ny lasa fa mbola manana surprise mahafinaritra ao anao izy amin'ny tohan'ny fiainanao rehetra. Maka tenin'Andriamanitra tsika hidirantsika ao anatin'ity fotoana androany ity bokon'ny Salamo 5:7 andininy 7 dia ozy ny tenin'Andriamanitra hoe lehibe Jehovah ka tokony ho derainy indrindra ary tsy takatry ny saina ny fahalehibiazana. Lehibe Jehovah mino ary havana fa tsika rehetrarehetra ireo na roviana ianao raha roviana manatrika an'ity direct ity dia ilaza aminao nanao zavatra teo amin'ny fiainanao Andriamanitra nanao zavatra lehibe tamin'ny fiainanao Andriamanitra rariny loatra tsika androany raha nindraindra zany Andriamanitra nanao zavatra lehibe tamin'ny fiainantsika izany. Raha masitraka tsika indrindra androany anomboka hifantoka ao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra tsika dia ianao mba hisaintsaina androany ireo fahalehibiazan'Andriamanitra rehetra noentiny teo amin'ny fiainanao tamin'ny lasa rehetra mandra-pahatonga n'ity fotoana androany ity ao anatin'izao andro farany ao anatin'ity volana ity samy mba hisaintsaintsika androany taky ny ahoan'Andriamanitra nanao ny fahalehibiazany teo amin'ny fiainako sy teo amin'ny fiainanao. Atonga antsika androany anana toe-po miankohaka toe-po manaiky hoe tompo zao fiainana iainako androany zao nanao zavatra lehibe tamin'ny fiainako ianao satria Andriamanitra lehibe ianao. Tonga eto izay androany Andriamanitra tonga nindraindra le Andriamanitra lehibe ianao tsy tonga eto ho ana anara-piangonana tsy tonga eto ho ana anarana olombelona fa tonga eto hanindraindra le Andriamanitra lehibe ianao tonga eto hanandratra n'le Andriamanitra lehibe ianao. Lehibe ny tompo ira hoe lehibe ny tompo ilaza hoe lehibe lehibe ny tompo tsika rehetra mba saiko hiaraka ilaza androany. Lehibe ny tompo lehibe ny tompo lehibe
mbola afaka manandratra mafimafy anjasy ianao androany naizanaizana toerana misy anao lazao androany lehibe ny tompo lehibe ny tompo lehibe ira hoe lehibe lazao izy androany lasa hoe lehibe Sandato mi anarana maheri androany sandato izy lazao anarana maheri anaranao anarana maheri anarana maheri jangite anarana lehibe zay manana anao ianao ny Andriamanitra tsy mitsahatra manao fahalebiazana eo amin'ny fiainana ianao ny Andriamanitra tsy mitsahatra manome fahalebiazana ao amin'ny fiainana tsirairay avy ianao naindreindre eto androany ianao nasangatra eto androany lehibe loatra raha ianao lehibe ianao tompo sandato azy androany sy mba fanindraindrana tsara avy any anatin'ny fonao sy mba endrika fiainana hitanay androany sy mba fiainana mety iainanay androany tompo somihany fahalebiazanao sy mba fahalebiazana hita ety amin'ny fiainanay androany somihany fahalebiazanao raha no loatra izay amin'ity androany ty mba nindrahira sy anandratra anao metraka anao amin'ny toerana lehibe metraka anao amin'ny toerana avo indrindra lehibe Jehova ka metrika ho dia tsy takatry ny saina ny fahalebiazana tsy azo ampitainana amin'inana amin'inana ny fahalebiazana fahalebiazana incomparable fahalebiazana insondable tsisy ninina afaka mandray fo mandrak'izay fahalebiazanao Andriamanitra lehibe tompo lehibe ny tompo ira hoe lehibe ny tompo ilaza hoe lehibe Seja tocar milaza mafiane igual lazao lehibe ny tompo lehibe ny tompo lehibe ny tompo ira hoe lehibe lehibe ny tompo ilaza hoe na na
tonga anatin'izao fotoana manokana zao zay androan'Andriamanitra tsy tonga nandatra zavatra hafa fa tonga nandatra anao, tonga mimetraka anao amin'ny toerana Andriamanitra anao, tsy tonga sanatria mandrak'izay mety hoe anao fampisehoana fa tonga Andriamanitra nandatra anao zay. Naiza naiza Andriamanitra toerana mba manginao manokana amin'ny alàna zao video zao, naroviana Andriamanitra andrenesanay an'izao fotoana manokana zao, tonga etzay hanandratra anao. Resy fanandratana avy any anatin'ny fony tsirairay avy androany, resy fanindraindrana avy any anatin'ny fony tsirairay avy androany. Asainay ianao androany, aoka ianao hisandratra, aoka ianao hisandratra ao anatin'ny fiainany tsirairay avy, aoka ianao hisandratra ao anatin'izay rehetra mahateriny tsirairay avy androany. Ry havana malala ao Tompo, mba te hanasanao manokana, tadidrio fa ny fotoana zasy ianao manandratra an'Andriamanitra, na ahoana na inona endrika fiainana iainanao androany, na inona zavatra sarotra analovanao androany, tsy maintsy miheditra. Andrapatonga an'izao nanampianatra antsika eo amin'ny boky Jaona 3:7 fa izy tsy maintsy mitombo fa za kosa tsy maintsy miaina. Raha voniny ianao androany hanandratra an'Andriamanitra, na inona zavatra lalovanao tsy maintsy miheditra. Rehefa misandatra Andriamanitra dia miheditry ny aretiny, rehefa misandatra Andriamanitra dia miheditry ny olana, rehefa misandatra Andriamanitra dia miheditry Satana. Raha mety aminao androany, ndao hiaraka hanandratra Andriamanitra isika, Tompo misandraty ianao, Tompo misandrata aminy ny avo indrindriana, ka ny fiverananao manerana ny za, fa Tompo okiseo aminy ny fahalebiazana, voninahitra ka ny avetsika mafimafiany androany. Tompo misandraty ianao, misandraty ianao, misandraty misandraty aminy ny avo indrindriana, ka ny fami
Zany famarinan'Andriamanitra ianao no aindraindra ao anatin'izao fotoana izao. Fiainanay Andriamanitra dia voatokana mba hanindraindra anao. Fiainanay dia nantsona mba hanindraindra anao. Tsy mpanindranindra olana, tsy mpanindranindra aretina, tsy mpanindranindra zavatra hafa tompo, fa mpanindraindra anao. Zany ny antony fisianay. Tena mafy say androany Andriamanitra, fa raha mbola omenao fofinaina, raha mbola omenao andro favelomana, ny aminay rehetra dia laninay mba ho fanindrandrana anao. Androany koa tompo ao anatin'ny fanatrianao, sy mamangy sy mikasika anay, raha kofy manokana ny voninahitra ao ny fiainany tsirairay avy. Rehefa ianao no misandratra Andriamanitra, dia ny voninahitra ao midina, mameno ny fiainanay. Finoy an'izany voninahitra ao zany zay Andriamanitra, tondray an'izany voninahitra ao zany ny fiainany tsirairay avy. Na inona zavatra lalovanay androany, raha kofy ao voninahitra. Ny fotoana manokana tahaka an'izao kory havana, fotoana mba tena etaetan'Andriamanitra manokana zasy ianao handray famangina avy amin'ny fanahy masina. Atonga ny fotoam-bavaka ho fotoam-bavaka dia efa satria eo ny fanatrian'ny fanahy masina. Ny bokin'ny Efesiana dia mampianatra antsika an'izany fa aoka ho feno ny fanahy ianareo. Tsy feno zavatra hafa fa feno ny fanahy. Tena ao am-pon'Andriamanitra ho anao izay manaraka an'izao video mivantana an'izao. Naroviana na ranao ty video ty naroviana. Ao am-pon'Andriamanitra ny hamangy ny fiainanao. Ao am-pon'Andriamanitra ny hameno ny fiainanao. Ao am-pon'Andriamanitra mba hikasika ny fiainanao amin'ny alalan'ny fanahy masina. Famarinana dia izao ry havana, ny fiangonana tsy mahay manova olona. Ny mpamompon'Andriamanitra koa tsy mahay manova olona. Olombelona tsy mahay manova olombelona. Fa ny azo antoka kosa ny fanahin'Andriamanitra dia afaka manova fiainana. Ary ianao fa maro amintsika ny vavolombelona izany, fa ho anao manokana androany mba mizavatra tian'Andriamanitra hamangina ny fiainanao, hitondrany zavatra vaovao eo amin'ny fiainanao. Tsy kisendasenda raha mba mifanena ao anatin'izao video zao zasy ianao, fa te hilaza aminao aty hamangy anao ny fanahy masina androany. Mba tiako ianao hanokatra ny etaetanao hoe fanahy masinao, mba te handray fahafelona avy aminao aho, mba te handray kasika avy aminao aho, mba te handray famangina avy aminao aho, mba tiako tsy handeha amina rotina tso zao ferahako aminao zao. Raha mba sendra ianao zany olo zany manana zany etaeta zany, te hilaza aminao aho, hitana lokalize ny fanahy masina zany etaetanao zany. Hidiny eo aminao izy dia hamangy anao izy, hikasika manokana ny fiainanao izy. Hikasika ny fonao, ny fiainako andanarao, sy tony andilanao
atsapa hery vaovao tsisy tolay toerana anatreako ny tavanao miakoka ny famarinana tsika rehetra narilaza androany mikasika ny fona ny fiainako antanao situny anina atsapa hery vaovao atsapa famandina vaovao tsisy tolay toerana anatreako ny tavanao miakoka ny Tsika androany dia tsika tramo voalohany ira androany dia tsika manasa hoe avy fanay masinao mamenoanay manoka fa tena manetaetanao zay avy fanay masinao mamenoa sy mba mila zany fantosoana zany ilazana mila niosotrao fanayo tiako ianao ny fo arisanandro mitomba mifitiavanao avy fanay masinao mamenoa mila niosotrao asao zany fanan'andriamanitra zany hoe fanay maso tona fambatea hitan'andriamanitra manokana androany mba te andray kasika manokana androany mba te andray famangina manokana apiseho ny amiko rehetra androany fanay maso mbola te hita mihoatra noho ny hatram'izay mbola te andray famangina mihoatra noho ny hatram'izay anao mba saiko hivavaka androany inany mba etaetanao mboray amin'ny fanay masina androany fanay masina teo fenao anao fotsiny dia tsy mahay mivavaka be anao tsy manino fa lazao androany fanay masinao etaetako no tenonao androany mba etaetako no vanginao androany mba etaetako no tafakambana aminao androany taona mety fotoana androany mba natsiary anao fanana lavitra an'andriamanitra dia hitonanao manokana ilay fanay masina androany fanay masina tena lina hitonanao anakaiky an'andriamanitra androany fa zanak'andriamanitra nitaria fanan'andriamanitra asao izanao ilay fanay masinao oeto anakaiky an'andriamanitra androany oeto anakaiky an'andriamanitra androany samy mivavaka androany sisy toerana matsara na mihoatra no eo aminao sisy toerana mapety ny fiainana mihoatra no eo aminao antony zany andriamanitra ny fotoana manokana tahaka an'izao mikasika
rehetra androany asao manokana izy fanahy masonao oka hiditra ao anatin'ny fiainako le fiainanao vaovao avy aminao oka anao sy ny tontolonao rehetra fanahy masina hiditra ao anatin'ny fiainako tsy te handeha aminao fombafomba ao anatin'ny fiarahako aminao Andriamanitra tsy te handeha aminao tiaka zany ilako ny fanampianao fanahy masina zany mahandrandrako anao manokana anatina fotoana manokana takazao lazao le fanahy masinao miandrandra fiainanao vaovao avy aminao zay miantsoantso fiainanao vaovao avy aminao zay miandrandranao sitrakintsika rehetra androany mety tsy mahazatra anao mihitsy fomba takan'izany fa irantsika mamery zao vavaka zao azavela hoe vavaka verina fotsiny fa loary avy any anatin'ny fonao rehetra lazao hoe fanahy masina tena mila anao ny fiainako fanahy masinao tsy mety ny fiainako tsy andeha ny fiainako na raha tsy eo ianao sandrindra androany mba hiandrandrako manokana fa fenoana avy aminao fa mangina avy aminao kasika manokana avy aminao fanahy masinao hoentiko eto anatrehanao ny tontoloko rehetra hoentiko eto anatrehanao ny fisiko eto an-tany fanahy masinao fenoy anao fenoy ilay fiainana avy aminao fantatro fanahy masinao fa zay rehetra ilain'ny fiainako dia misy ao aminao fananganana ilain'ny fiainako misy ao aminao fanasitranana ilain'ny fiainako misy ao aminao fiainana vaovao tompo ilay zao fiainako zao misy ao aminao fanahy masinao mba tonga ny fiainako tsy mitovy amin'ny tamin'ny lasa rehetra fa manomboka androany indray olona vaovao amin'ny fiarahana aminao misaotra fanahy masina tsy ho toy ny talo tsy ho toy ny talo tompony fiainako fanahy masina
mankasitraka anao zay fanamaso sotra ny amin'ny famanginao ary sotra fa androany koa amin'ny alalan'ny teninao dia amangy anay vaovaondray ianao ary matoa ianao mamangy anay dia araka niranay teo dia misy fiainana vaovao tsy niainanay tamin'ny lasa fa tianao hiainanay dia mandefa ny teninao ianao mba hitaridalana anay mba hanoranay ny tokony alehanay ary hanoranay ny marina tokony hitanterahanay mba tonga izany fiainana vaovao izany indray raiso ary ny fizarana ny teninao fanamaso mba hotahinao zany raiso koa mifandrenesanay ny teninao sy mifandraisanay ny teninao mba misy fitahinao manokana indray androany dia hitondra vokatra hitondra fiainana vaovao ho an'izay rehetra mandray sy miaina sy manatanteraka izany voninahitra ho Andriamanitra ray sy zanaka ary fanamaso amin'ny anaran'i Jesosy amen. Andray ny tenin'Andriamanitra tsika ry havana rehefa lahady farany volana tahak'izao moa ny fiangonantsika dia manokana fotoana manokana mba hitondrana fisaorana fanadim-pisaorana ho an'Andriamanitra dia androantsika natanteraka an'izany. Inona moa mazava-dehibe ny fisaorana sy ny fankasitrahana? Ny Salamo 119:7 dia Andriamanitra mihitsy no miteny momba an'izany hoe izay manatitra fanadim-pisaorana manome voninahitra hoy Andriamanitra izay manatitra fanadim-pisaorana manome voninahitra izany hoe izay manatitra fisaorana zany fanadim-pisaorana manome voninahitra an'Andriamanitra. Ny fisaorana an'Andriamanitra fankasitrahana an'Andriamanitra zany dia fanomezana voninahitra an'Andriamanitra. Ao ambadika izany koa nefa famarinana ny tsy fisaorana sy tsy fankasitrahana an'Andriamanitra dia fanalana baraka an'Andriamanitra. Ohatra ny taka ny tehiteny hoe tsy nahavita ninina taminay mihitsy ianao Andriamanitra. Fisaorana sy fankasitrahana dia fanajana an'Andriamanitra ary ny tsy fisaorana sy tsy fankasitrahana an'Andriamanitra dia tsy fanajana an'Andriamanitra izany hoe fanaovana tsinotsinona an'Andriamanitra. Fisaorana sy fankasitrahana dia fiderana an'Andriamanitra ary ny tsy fisaorana sy tsy fankasitrahana an'Andriamanitra dia tahaka ny teny ratsy an'Andriamanitra. Fisaorana sy fankasitrahana dia fametrahana an'Andriamanitra oloarano ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainantsika. Ny tsy fisaorana sy tsy fankasitrahana an'Andriamanitra zany dia tena te-hilaza hoe za mihitsy piany ny ezaka nataoko ihany nato izao tsy ananako amin'ireo zavatra rehetra eo amin'ny fiainako ireo na ara-panana ara-piainana dia tena mila mitandritsika ry havana. Ny fisaorana sy fankasitrahana an'Andriamanitra dia fanatretena eo anatrehan'Andriamanitra. Noho izany ny tsy fisaorana sy tsy fankasitrahana an'Andriamanitra zany dia tena fanambonitena eo am-papana, tena avonavina ary fanandratana ny tena eo ambonin'Andriamanitra eo anatrehan'Andriamanitra. Noho izany zava-dehibe ara-panahy sy eo anatrehan'Andriamanitra ny fisaorana sy fankasitrahana ry havana. Androany koa dia ampianarin'Andriamanitra tsika hoe ny fisaorana sy fankasitrahana dia manokatra lalana ho an'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Ny tsy fisaorana sy tsy fankasitrahana an'Andriamanitra zany isan'andro dia manidy lalana tokony anatanteran'Andriamanitra, hosokafan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Ny fisaorana sy fankasitrahana dia mahatsara amin'ny fiainantsika io. Noho izany isaky ny tsy misaotra sy tsy mankasitraka an'Andriamanitra zany zazainao dia manomboka misy fiainana mesimba ny fiainana, manimba fiainana io na ara-panana ara-piainana. Ny fisaorana sy ny fankasitrahana an'Andriamanitra dia fanomezantsika lalana an'Andriamanitra mba anatanteraka zavatra eo amin'ny fiainantsika. Dia isaky ny tsy misaotra zazainao tsy mankasitraka an'Andriamanitra dia manakana an'Andriamanitra tsy anatanteraka zavatra eo amin'ny fiainantsika. Misy zavatra be dehibe efa omanin'Andriamanitra ho asainao nanomboka antsika vonofonony fa isaky ny manana toe-tsaina toe-po toe-tanaza asainao hoe tsy misaotra
tsy feno fisaorana sy tsy mankasitraka an'Andriamanitra dia manidy lalana manakana an'Andriamanitra tsy hanatanteraka zavatra eo amin'ny fiainantsika izany. Ny fisaorana sy ny fankasitrahana an'Andriamanitra ihany koa dia manokatra ny fon'Andriamanitra amin'ny fiainantsika. Fa ny tsy fisaorana sy tsy fankasitrahana an'Andriamanitra dia manidy ny fon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika sy no avintsika manontolo. Ny fisaorana sy ny fankasitrahana an'Andriamanitra dia miantso fiainana mety ho antsika sy ho an'ny avintsika. Fa ny tsy fisaorana sy tsy fankasitrahana an'Andriamanitra dia tsy maintsy miantso fiainana tsy mety io na ho ela na ho aingana. Noho izany ny fisaorana sy ny fankasitrahana an'Andriamanitra dia mametraka atsika eo amin'ny toerana izay tian'Andriamanitra ahitany atsika isan'andro ary manokana. Marina fa Andriamanitra manerana an'izao tontolo izao ary izy dia mahita zavatra rehetra amin'izao tontolo izao, mahita ny olona rehetra izy na mpino na tsy mpino fa hitan'Andriamanitra manokana ary lokalizen'Andriamanitra manokana ny olona hoe feno fisaorana sy fankasitrahana azy isan'andro. Ary ny olona miaina manana fomba fiainana feno fisaorana sy fankasitrahana an'Andriamanitra. Ny fisaorana sy fankasitrahana an'Andriamanitra dia fanindraindrana an'Andriamanitra. Fa ny tsy fisaorana sy fankasitrahana an'Andriamanitra kosa dia faniratsirana an'Andriamanitra. Tahaka ny hoe Andriamanitra tsy isy dikana, Andriamanitra tsy nanao ninina tamin'ny fiainantsika. Noho izany ry havana tena zava-dehibe amintsika ny fisaorana sy ny fankasitrahana an'Andriamanitra isan'andro. Ary io tena fahalalahidy goavana ampiasain'Andriamanitra io eo amin'ny fiainantsika. Ary fahalalahidy goavana satria ny fisaorana sy ny fankasitrahana dia misintona ny fankasitrahan'Andriamanitra. Izany hoe mahatonga ny olona anankiray miaina sy ahita fity manokana amin'Andriamanitra izay lazaina hoe faveur divine, dia satria ilay olona mahatonga ny olona anankiray zany ahita fity manokana amin'Andriamanitra eo anatrehan'Andriamanitra dia satria ilay olona manana toe-po, manana toe-tsaina ary manana toe-panahy tia miaina fisaorana sy fankasitrahana an'Andriamanitra isan'andro. Satria ny fisaorana sy fankasitrahana an'Andriamanitra dia tsy vanim-potoana. Marina ny antsika fiangonana hoe manokana fotoana manokana isaky ny faran'ny volana, fa tsy vanim-potoana isam-bolana ohatra izao ihany ny fisaorana sy fankasitrahana an'Andriamanitra, fa tena fiainana, fomba fiainan'io tena toe-po, toe-tsaina ary toe-panahy miaina fisaorana sy fankasitrahana an'Andriamanitra dia ahita fity manokana amin'Andriamanitra. Fa ianao raha miditra amin'izany lalan'izany ahita ny faveur divine satria ny fisaorana sy ny fankasitrahana an'Andriamanitra dia manetsika fahita-pity manokana amin'Andriamanitra. Tena zava-dehibe izany miainantsika fisaorana sy fankasitrahana an'Andriamanitra isan'andro. Sasa ianao mahafantatra ary mino fa efa nahita ianao hoe ny olona anankiray rehefa mahita faveur divine, rehefa mahita fahita-pity manokana amin'Andriamanitra dia tena tsy takatry ny saina ny fiasan'Andriamanitra eo amin'ny fiainany sy ny fiantraikany. Davida dia olona tena nanana toe-po, nanana toe-tsaina ary nanana toe-panahy miaina fisaorana sy fankasitrahana an'Andriamanitra mandrakariva. Davida tsy niandro hoe efa lasa mpanjaka izy vao nahisotra an'Andriamanitra, fa tao anatin'ny fitahiana rehetra tamin'ny fiainan'i Davida dia tsy misy navelany hoe ho adinodininy izany. Dia izany mihitsy nahatonga azy miteny eo amin'ny Salamo 3:1 hoe misaorany Jehova ary fanago ary aza misy adinonao ny fitahiany rehetra. Tsy hoe satria lasa mpanjaka izy dia izay izy vao misotra an'Andriamanitra, fa misaotra izy na dia izy mbola tany amin'ny fiandrasana ondry azy. Tao anatin'ny fitahiana fahoriana rehetra koa lalovan'i Davida dia tsy nimonomonina tamin'Andriamanitra izy, tsy tezitra tamin'Andriamanitra izy, fa nanao fisaorana sy fankasitrahana an'Andriamanitra. Dia hoy izy any amin'ny Salamo 5:1 hoe soa ihany na mpahoriana
mba ianarako mididinao, mba manao zazainao ao anatin'ny fitahiana dia tena mora be mihitsy, tsy sarotra misaotra an'Andriamanitra na fitahiana kely na fitahiana lehibe, fa ao anatin'ny fahoriana zazainao koa mba hatsoiny Andriamanitra manomboka androany hoe anana toe-po, toe-tsaina, toe-panahy, maneho fisaorana sy fankasitrahana an'Andriamanitra. Dia anao tahaka ny Davidy sika hoe soa ihany ao anam-pahoriana mba ianarako mididinao. Inona ary no tokony hisaorantsika an'Andriamanitra? Voalohany indrindra, feno zavatra mahafinaritra tsy hita maso fiainantsika ary iainantsika isan'andro. Feno zavatra tsara tsy hita isa fiainantsika ary iainantsika isan'andro. Indraindray tsika variana mitaraina amin'ny zavatra tsy ananantsika, nefa tena marina dia ny zavatra tsy hita isa be dia be mety eo amin'ny fiainantsika. Feno zavatra tsy hita isa, feno zavatra mety tsy hita isa be dia be iainantsika isan'andro. Dia tahaka izany ihany koa, feno zavatra mandeha tsy hita isa eo amin'ny fiainako sy fiainanao, ary feno zavatra mandeha tsy hita isa iainantsika isan'andro. Ndao zazainao tsy hovariana amin'ny zavatra tsy mandeha, mety zavatra ray na roa tsy mandeha eo amin'ny fiainantsika, fa ndao manomboka androany mba ho feno fisaorana sy fankasitrahana an'Andriamanitra, satria misy zavatra be dia be mety mandeha eo amin'ny fiainantsika. Na dia mijery tamin'ity volanyity ihany ary zazainao nanomboka tamin'ny premier hatramin'ny androany 31 août, dia jery tsara nefa feno zavatra tena mahafinaritra, feno zavatra mety, feno zavatra tsara, feno zavatra mandeha tsy hita isa teo amin'ny fiainantsika tamin'ity volanyity, ary miainantsika izany tamin'ny andro tsirairay nanomboka tamin'ny premier hatramin'ny androany 31 août. Zava-dehibe ry havana ny saorantsika sy ankasitrahantsika an'Andriamanitra isan'andro. Nahoana ihany koa tsika no misaotra sy mankasitraka an'Andriamanitra? Antony anankiray goavana tokony hisaorantsika an'Andriamanitra dia namonjen'Andriamanitra ny fanahintsika. Isan'andro isan'andro rahasainao amin'ny androm-piainantsika dia tokony hisaotra sy ankasitraka an'Andriamanitra satria novonjen'Andriamanitra ny fanahintsika. Hoy ny tenin'Andriamanitra ny Petera voalohany, toko voalohany hatramin'ny 9:7 hoe mandray ny antony finoanareo dia ny famonjena ny fanahy. Novonjen'Andriamanitra ny fanahintsika. Inona ny dikan'izany? Dikan'izany dia lasa olom-baovao zazainao. Tokony ho very mandrakizay tsika any amin'ny elo famonjen'Andriamanitra tsika dia lasa olom-baovao. Ary ny famonjena tsy voavidy voly io, tsy voavidy minonino io, fa ombadiky ny famonjena dia mandrakizay atsika. Mandrakizay tsika satria novonjen'Andriamanitra dia ho any an-danitra zazainao. Tokony hisaorantsika an'Andriamanitra isan'andro isan'andro izany ny famonjena izay niraisintsika, famonjena ny fanahintsika. Tsisy fitahiana ary tsisy zavatra eto an-tany hoe afaka atakalo sy amboniny izany hoe ho any an-danitra izany tsika. Tsy misy mahasolo ny famonjena ny fanahintsika. Eo amin'ny fiainantsika ry havana dia feno zavatra mahafinaritra, feno zavatra mety, feno zavatra mandeha tsy hita isa ka ilay voalaza teo fa amboniny izany rehetrarehetra izany dia tokony hisaorantsika mandritra ny andro fiainantsika mihitsy famonjena ny fanahintsika izay notanterahan'i Jesosy. Dia izao koa mila tadidintsika isan'andro, misy dikany goavana be namonjen'Andriamanitra ny fanahiko sy ny fanahinao. Izany tokony hisaorantsika sy ankasitrahantsika an'Andriamanitra isan'andro noho ny famonjena izay niraisintsika tamin'ny alalan'i Jesosy. Raha misy ry havana olona manao tsinotsinona ny famonjena izay nataon'i Jesosy niraisiny tamin'ny alalan'i Jesosy, ny dikan'izany dia manao tsinotsinona n'Andriamanitra ny olona izany. Fa zasainao kosa andao aneo fisaorana sy fankasitrahana an'Andriamanitra isan'andro tsika ny amin'ny famonjena izay nataon'i Jesosy ho amin'ny fanahintsika. Fa no
anaovantsika n'izany isan'andro dia akasika ny fon'Andriamanitra isintona vakasitrahany manokana asy anao ary isintona fahita-poti manokana amin'Andriamanitra fanomezantsika lanja famonjena izay nataon'i Jesosy dia ahita fity eo mason'Andriamanitra sy anao noho izany famonjena izany. Izao anefa hoy ny tenin'Andriamanitra teny Jesosy tao amin'ny Matio 10:29 tapany hoe efa nahazo maimaim-pony ianareo ko manomeza maimaim-pony. Sasy ianao dia nivonjeny Jesosy maimaim-pona dia aneo fisaorana azy isan'andro tsika, aneo fankasitrahana azy isan'andro tsika. Fa izao kosa nefa araka ny tenin'i Jesosy teo no vonjeny zasy ianao vonjena maimaim-pona dia mba andrandrain'Andriamanitra zasy ianao mba hamonjy ny hafa maimaim-pona ihany koa. Ny antony namonjen'Andriamanitra asy ianao maimaim-pona sy hoe nivonjeny alohan'ny hafa manodidina antsika sika dia satria tian'Andriamanitra ary andrandrain'Andriamanitra asy ianao mba hamonjy ho fitaovana hamonjy ny hafa maimaim-pona. Dao ary zasy ianao anao fanamby manokantsika dia hanomboka tsika hoe amin'ny herin'ny androany hitondra olona anankiray tsika ho tonga hiangona ao am-piangonana. Tena anao fanamby zasy ianao amin'ny tenantsika hoe tompo za dia mivonjenao ny fanahiko mivonjenao maimaim-pona dia za koa mba hitondra olona hanomboka amin'ny herin'ny androany hitondra olona ho amin'ny fanjakanao hoentinao am-piangonana izy ary ao anatin'ny fiangonana no hitaiza azy tsikelikely andray an'i Jesosy ary ho fitaovana koa indray androany ho famonjena ny hafa. Hivavaka ho an'ny olona tariantsika sika fa tena hoe anao fanamby manokana mihitsy tsika tsirairay avy hoe mba hitondra olona anankiray ho ao am-piangonana. Dia tahaka izany ihany koa navotany zasy ianao fa tsy tsika no hoe avotra ho azy ary navotany zasy ianao mba hanavotra ny hafa. Tsy voavonjy tsika fa novonjeny Jesosy tsika dia tsika novonjena dia mila andrasan'i Jesosy andrandrain'i Jesosy tsika mba hanavotra sy hamonjy ny hafa ka hampiasa ny fomba rehetra zasy ianao mba ho fitaovana afaka hitondra ny famonjeny Jesosy eo amin'ny hafa. Dia tahaka izany ihany koa nisintona sy ianao avy tany andavaka Andriamanitra. Hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Isaia, izy mihitsy no miteny ao amin'ny Isaia 1:20 miainoa ianareo izay miezaka tady fahamarinana dia izay mitady an'i Jehova tsarovo ny vatolampy izay nakananareo sy ny aty lavaka izay niadinanareo sy ny aty lavaka izay niadinanareo. Zasy ianao ry havana dia sotonina vitany anaty lavaka lalina. Andriamanitra nisintona antsika tao anatin'ny avy tao anatin'ny lavaka ny fahaverezana dia mba voasintona avy ianao sotonina zasy ianao sotonin'Andriamanitra avy tao niana tamin'ny lavaka ny fahaverezana. Izay no mahatonga antsika hoe hitaona olona anankiray manomboka amin'ny herin'ny androany mba hitaona olona tsika anatrika fotoam-bavaka ary hitaona olona tsika tena hoe hivavaka ho an'ilay olona zasy ianao dia mba hisintona azy avy ao anatin'ny lavaka ny fahaverezana ihany koa satria tsika mba nisotonin'i Jesosy tsika no tafana tao anatin'ny lavaka ny fahaverezana dia mba anjarako sy anjaranao amin'izay zao mba ho fitaovan'Andriamanitra hisintona ny olona amin'ny alalan'ny fitariantsika olona ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia tahaka izany ihany koa nafahan'Andriamanitra tsika dia mba afaka ary nafahan'Andriamanitra zasy ianao mba hanafaka ny hafa ihany koa. Hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Salamo 1:17 fa efa nanafaka ny fanahiko tamin'ny fahafatesana ianao, eny nanafaka ny tongotra ianao mba tsy ho solafaka. Nanafaka anao Andriamanitra mba handehanantsika eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny fahazavan'ny velona. Dia misy olona marobe ihany koa mila fanafahana dia zasy ianao nafahan'Andriamanitra maimaim-pona no tian'Andriamanitra mba ho fitaovana hanafaka ny hafa. Hivavaka tsika ho an'ny hafa dia hitaona azy ireny tsika mba handray an'i
Jesosy amin'ny fomba maro. Zany no anaovantsika fanamby amin'ny tenantsika hoe Jesosy ianao mbola mamela ovelona androany, ianao namonjy dia za tianao koa mba ho amonjy ny hafa, ho lalana amonjena ny hafa, isitona ny hafa, hiala avy eo amin'ny lavaka ny fahaverezana mandrakizay ary hanafaka ny hafa maimaim-poana. Dia fampaherintsika isitona ny hafa, hitarika ny hafa ho fanjakan'Andriamanitra mba handray an'i Jesosy amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny fitariantsika olona ho hiaraka amintsika, hianatra ao amin'ny tompo ary hiara-mandeha amin'ny tompo ao am-piangonana. Dia ho voninahitr'Andriamanitra ilay izany. Alohan'ny amaranantsika ny zao toriteny izao amin'ny hira sy ny vavaka, dia te-hanentana anao fa amin'ny herinandroany ihany koa tsika dia tondra mamavaka ny ankohonana, tokantrano tsirairay avy. Ary tondra mamavaka tsika satria anatin'ny fidiran'ny mpianatra dia tondra mamavaka ny mpianatra tsirairay avy tsika. Ho ianao ray aman-dreny afaka hoentinao mihitsy, soratanao ny anaran'ny zanakao dia hoentintsika mamavaka ny ankizy tsirairay avy. Raha ianao kosa ny mpianatra efa matakatra sy vorisaina tsara mandray izao filazana izao dia soraty mihitsy ny anaranao, hoentintsika mamavaka. Ianao mpianatra, tondra mpianatra amam-bavaka tsika, tondra ny fiainan'izy ireo tsirairay avy ary tondra atao ampianarana. Mba ho tao ampianarana miaraka amin'Andriamanitra, anehoan'Andriamanitra ny voninahiny tao ampianarana izany tsika dia ho tahinana ny tsirairay avy. Mba ho aritsika aneo fisaorana an'Andriamanitra manokana ny amin'ny famonjena izay fanataony eo antsika maimaim-poana. Nunatusawal Situzon sunyal Ratuyana Faswavana Nunatusawal Situzon sunyal Ratuyana Faswavana Nunatusawal Situzon Tuwetsika tangguluan ira doan Ilasikan faswavana namunzena Faswavana Sering sama namunzena Tumpan doan ilas Namunzena Saulay balu Ratin di dunia Ratin cinta Veliau tanu Zowo punja Sama
fa tena tsy toy izao nitsony tokoa izay efa ravo izay efa lanindritra izay rehetra momba lay raha tsy no mifahasoavanao mankasitraka anao fa ianao miazona ny fiainanay ary zay rehetrarehetra eo amin'ny fiainanay dia avy aminao ianao loharanonay rehetra ary amboniny izany rehetrarehetra izay ndraisinay avy aminao izany fitahina rehetra ny fahasoavana rehetra dia mankasitraka anao zay ny amin'ny fahasoavana manokana na mizenao ny fanahinay sotra ny Jesosy io nalaiko sorona ianao misolo anay dia mba vovonjy izay ary afaka anana fiainana mandrakizay any an-danitra any hiary hifaly aminao ndreto ary izay Jesosy satria mivonjenao izay dia mba omeo anay fanamaso ny fitaovana afaka hisintona ny hafa ao anatin'ny lavaka ny fahaverezana hisintona ny hafa mba hianatona anao ary hivavaka ao amin'ny hafa izahay mba tonga azy ireny hitafahoana aminao Jesosy Kristy dia hisaorana ianao koa Andriamanitra izay rehetra fahoriana rehetra ny olana rehetra nanovanay tsirairay avy satria tao anatin'ireny dia tsy nanary anay ianao tao anatin'ireny dia tsy namelanay irery ianao ary tao anatin'ireny dia nampianatra anay ianao dia hisaorana ianao Andriamanitra ary ankasitrahanay ianao feno satria nataonao niara-ny asa nahasoanay amin'izao andronay izao dia mametraka ny tsirairay avy ampelantananao izay Andriamanitra omeo anay fanamasina mianana fanahy fo saina tenao feno fisaorana sy fankasitrahana an'Andriamanitra isan'andro ninona iananay anatin'ny fitahina anatin'ny olana dia omeo anay fanamasina morivotra iananay izany fanahy misaotra sy mankasitraka an'Andriamanitra any amin'ny androm-piainana rehetra dia hovoninahitra ao ny fiainanay ary ho fiainana afaka iasanao ho fiainana afaka hokafanao lalana ara-panasy ara-piainana ny fiainanay tsirairay avy izay nandray ny teninao androany amin'ny anaranao Jesosy Kristy amen. Fahasoavana unatuzała tsy toy izao Cituzocunia Zacnujana fahasoavana hoe unatuzała Cituzocunia Cituzocunia Zacnujana tsy toy izao Cituzocunia Zacnujana tsy toy izao Saotra tompitsika ry havana ny amin'ny neken'Andriamanitra mba nanatrika antsika tao anatin'ity fotoana manokana ity saotra tompitsika amin'izany famarinana amin'izany hafatra hoentin'ny mpanompon'Andriamanitra izay pratika avy hatrany ao anatin'izany hafatra izany ny sitrapon'Andriamanitra ny amin'ny fiainantsika dia ho fitaovana eo am-pelantan'Andriamanitra mba hamonjy ny fanahy ny hafa androany mba tiana raroatra zao vilaiko direct zao zay mba alentananay ianao manokana mety sambany mety fanaheno ianao miverimberina tany anatinao olana nasanao anolotra ny fiainanao an Jesosy olana nasanao tery mba hanentana anao anasanao anolotra ny fiainanao an Jesosy mba fotoana manokana ty fotoana androany ty mety tsy verina tsoko fa tianao antsoavo aminao androany Andriamanitra te handray an-tanana ny fiainanao nataky ny ahoana ianao nataky ny ahoana androany ozy ianao hoe zany be fanontona be ho anao mihitsy ny karazana fanentanana takan'izao fa te hanasanao te hamonjy ny fanahinao Andriamanitra te hitona ny fanahinao Andriamanitra mba ho azy ampizay nananao fiainana ivelana Andriamanitra amin'izay nananao fiainana tsy misy an Jesosy fa ino ao Jesosy mandondona eo ambaravara ny fonao raha miainanao raha mandrenao ka mamono varavarana dia ampandroso dia androso ao dia hitra ao anatin'ny fonao Jesosy androany tsy fantatro ny zavatra nameno ny fonao hatramin'izay fa Jesosy te hameno ny fonao androany izay rehetra avelanao hitra ao anatin'ny fonao ihany ny mpanjaka ny fonao
zay rehetra asainao hiditra ao anatin'ny fiainanao ihany mpajaka ny fiainanao raha mba safidinao manokana androany raha mba safidinao manokana androany koa zay anao hoe Jesosy io ampy izay nananako fiainana lavitra anao ampy izay nananako fiainana tsy misy anao fotoana tena mety androany ty raisy Jesosy ao anatin'ny fonao mba te hanampy anao manokana zay mba te hanampy anao manokana zay raha sitraka indrindra androany raha mbola tsy nanao an'ity karazana vavaka ty anao hoe tsika hanampy an'ireo namantsika rehetra zay manaraka androany tsika rehetra miaraka merina vavaka petrao amin'ny faritry ny fonao ny tananao averitsika miaraka izao vavaka izao Jesosy Kristy tompo tonga eto anatrihanao androany tena fantatry tompo fa manao fahadisoana tena fantatry tompo fa tsy mendrika mbola be da be tompo zavatra mila amboarina amin'ny fiainako fa androany kosa raha mba mandondony ianao eo ambaravarany foko eo ambaravarany fiainako manaiky androany mandrosoa Jesosy raiso ny toeranao ao anatin'ny foko raiso ny toeranao ao anatin'ny fanahiko raiso ny toeranao ao anatin'ny fiainako rehetra raiso ny toeranao amin'ny fisiko eto an-tany manomboka androany amafisiko ho reny tontolo ny fanahy rehetra fa ianao Jesosy mipajakako ianao Jesosy no tompoko ianao Jesosy no Andriamanitro tsy androany ihany tsy rambitso ihany fa mandrakizay tompo anao safidy androany fa ho anao mandrakizay tsy ho an'izao fiainana zao tsy ho an'ny fahotana tsy ho an'ny fahalotoana fa ho anao Jesosy teo anao mandrakizay mba tehirizo androany samy fanoloran-tenako zany misaotra tompo mandrosoa Jesosy mandrosoa tena afaka manao an'izany izy zany ao cœur fa za kosa androany mba te hivavaka ao anao manokana raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta androany mitondra ty mpanomponao mitondra ty zanaka ao ty eo ampelantananao androany ianao namonjy azy tsy anaram-piangonana namonjy azy fa ianao namonjy azy
vavaka ho azy manokana ny fanay masina loatra lavitra nefa mba natao ao tamin'ny fiainany ho ataonao amin'ny fiainan'ity zanaka ao ty tehirizo hatramin'ny farany fanoloran-tenany androany zavela isininina zavela isinizany izy ampiala azy malaka zay ao ampelantananao fitahina ho azy fa soavana ho azy Andriamanitra nandray famonjena avy aminao tamin'ity androany ity narovina izy Andriamanitra ifanena amin'ity live direct ity vavaka ho azy manokana Andriamanitra ao anatin'ny ady sarotra lalovany androany ao ka ny tananao tsy hialana ao anatin'ny zavatra mampitomany azy androany ao ka ny tananao isakambonany ao anatin'ny zavatra mampiferitsaina sy mahatonga azy Andriamanitra mety mikorotan-tsaina ao anatin'ny zavatra lalovany androany vavaka ho azy atompo enao Andriamanitra ery sy ampinga ho azy ro zay rehetra tsy vita ny tanan'olombelona tompo fantatra efa vita ny tananao sofoky rano izy amin'ny anaran'i Jesosy androany enao naletsika ny hery tananao eo amin'ny fiainany enao nanosika azy hitahiry azy Andriamanitra mba ho tonga hatramin'ny farany zao fanoloran-tena zao na ina zavatra lefa satana anelingely azy hitondra azy Andriamanitra hiala ao anatin'ny planao sy ny programanao mba tsy hatonga azy tonga hatramin'ny farany amin'ny fiarahana aminao tsy ambiny zany tsy ho tanteraka eo amin'ny fiainany zany fa kristiana izy Andriamanitra manomboka androany ho voatahiry ary tsy maintsy ho tonga any an-danitra amin'ny anaran'i Jesosy Marusu Jesosy rabanao manokana zay asambany anao nanao karazana vavaka tahaka zany tonga soenao amin'ny fanjakan'Andriamanitra mety misy amintsika manaraka mivantana ohatran'izao rehefa tonga ny alahady takariva takan'izao mety tsy fantatra hoe inona no ataonao mety tsy fantatra hoe misy zavatra misy programa manokana ianao mba te hanasanao manokana fitoam-bavaka zay rahantsika raha ozy ianao hoe mba natsiarina ilay zavatra tamin'ny alalan'ny fampizarana tamin'ity androany ity mba nisy fanatrian'Andriamanitra reko ny zavatra reko manokana tany anatiko tany terem-panahy ianao hoe mba te hiaina an'izany mivantana takan'izao fiarahana izao mba te hanasanao manokana tongava amin'ny lahady amin'ny efatroratolakandro manomboka amin'ny fitoam-bavaka ao amin'ny 86 rue Colonel Fabien Cachon te hanasanao 86 rue Colonel Fabien tadidio izay adresse tongava ianao makany anjaranao manana zavatra tsara tiany waptundainanao Andriamanitra manana zavatra tsara Andriamanitra tiany hoentinao amin'ny fiainanao ary manana zavatra fahatsarana sy voninahitra Andriamanitra mba tiany mangina ny fiainanao izany mba tiako hanasananao amin'ity androany ity aza manaiky ho diso anjara kanefa kosa raha sendra efa manana asa fanompony ianao any amin'izay fiangonana misy anao Andriamanitra tsy mba manavakavaka tohiza manompo an'Andriamanitra aza miala amin'ny fanompoana an'Andriamanitra fa zay rehetra tsy manana fiangonana na tsy hitanao zay toerana alena ozy ianao hoe maraina manana fitoam-bavaka fa zany amin'ny efatroro zany tratrany mianakafy tongava ianao manasanao anana fotoana manokana antsika manomboka amin'ny alahady ho avy zao araka ny afatra mety ny mpanompon'Andriamanitra teo ivavaka manokana ao an-tokantrano araisatria tsodrano manokana hoentina indray anatrika an'ity saison vaovao tia ao anatin'ny tom-pianarana vaovao misy zavatra manokana tian'Andriamanitra hoentsehany tsika sendasenda raha renao zao fanentanany zao fa tenao antsoantso ho anao manokana tian'Andriamanitra ianao hiditra lalina amin'ny fanomponan'Andriamanitra tian'Andriamanitra ianao hiditra lalina amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra aza mijanona ho spectateur fotsiny fa midira lalina amin'izao fiarahana amin'Andriamanitra zao tongava ianao anatin'izany aza dino amin'ny herin'ny androany amin'ny efatroratolakandro 86 rue Colonel Fabien hoentony zanakitsika misy vavaka manokana ho an'ny zanaka ihany keo araky nentin'ny mpanompon'Andriamanitra teo soraty ao anaty taratasy kely ny anaran'ny zanaka ao zay reto mety anaraka ny zanaka mipaitapozy ianao hoe tiako hoentina mbavaka koa ty ankizy anankiray ty hoento ao anatin'izany fotoana manokana zany fanao zavatra Andriamanitra mino ahy ianao ryavana fanao zavatra Andriamanitra ary afinaritra ny toy amin'ny fiainanao asaitsika manokana pasteur hitondra antsika ao anatin'ny tsodrano
amarana antsika tanteraka n'izao fotoana izao a ary idirantsika ho anatin'ny famarana. Vavakantsika tompo ary sorantsika n'Andriamanitra natanteraka fomba tsara ny fotoam-bavaka androany. Vavaka arintsika tompo. Raha eo mankasitraka anao amin'ny anaran'i Jesosy izay ny amin'ny fotoana izay nafahanay niaraka teto. Sotrany amin'ireo mpanomponao tsirairay avy ihany koa connecté tamin'ity fotoam-bavaka ity en direct na connecté amin'izao fotoam-bavaka izao izay mbola ho hita ao anatin'ny réseau. Mankasitraka anao izay ary isaoranay anao Andriamanitra fa tsisy tongatonga foana, tsisy kisendrasendra miara-panahy fa te hiditra an-tsehatra amin'ny fiainan'ny tsirairay avy ianao dia miconnecté anay tamin'ny lanitra tamin'ny alalan'izao fotoam-bavaka izao. Atolotra ianao misaotra sy midera amin'ny voninahitra. Raha isaraketo izay dia mametraka ny tsirairay avy ampelantananao Andriamanitra ary manonona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy sodrano avy aminao araka ny teninao amin'ny Tesalonianina 1:5-9 hoe misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy ho anareo. Dia tononoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy satria ianao ankatony tenin'Andriamanitra androany ka ho lasa olona tia misaotra sy mankasitraka n'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Dia tononoko amin'ny anaran'i Jesosy anatin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao. Dia Andriamanitra ilay tompon'ny tany sy izay rehetra eo aminy ane anokatra lalana amin'ny lafim-piainanao rehetra ara-panahy sy ara-piainana. Ary Andriamanitra tompon'ny tany sy izay rehetra eo aminy ane anatanteraka zavatra tsy takatra ny sainao ara-panahy sy ara-piainana. Dia ho voninahitra Andriamanitra mandrakizay ane ny fiainanao izay miaina ao anatin'ny fisaorana sy fankasitrahana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Rainay izay ny an-danitra ho amasinina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao atao anay sitraponao dia tiatany tahaka ny an-danitra meo anay izay anasaza anay ary mamelany ary manamafy amintsika farany alohan'ny sarantsika ny fotoana irantsika manomboka amin'ny alahady ho avy izao amin'ny efatr-oratolakandro eo Cachan 86 colonel Fabien manasanao manokana manantena eona aminao fa Andriamanitra tsy mba manavaka voninahitra ho anao irery aminao. Mas ny voninahitra ho anao ny voninahitra ho aziny
Fakitentsika amin'ity herinandro ity miadilo kely teo amin'ity herinandro ity tsika dia hamaky ny salamo toko voalohany hatramin'ny toko fahaefatra ambin'ny folo ka ny namakiantsika azy dia androantsika mamaky toko roa androany alahady mamaky toko voalohany sy faharoa isan'andro zany tsika androany alahady hatramin'ny sabotsy dia mamaky toko roa isan'andro dia hotahina ny herinandronao hotahina manokana ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.